Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananandrehetra ka nividy azy. Kopakopa-tanana ho antsika ary namana malala. Rahalahy sy anabavy manaraka izao fantakana izao manerana ny vontany eto an-tanindrazana any ampitan-dranomasina any. Ilay vatosoa sarobidy omen'Andriamanitra maimaim-poana antsika. Vatosoa sarobidy izay tsy voavidy vola mikarena. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 3:10, 5:7 manao hoe: ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa ary rehefa nahitany vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananandrehetra ka nividy azy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny mpandranto iray nahita toerana misy vatosoa sarobidy dia namidy ny fananandrehetra mba hividianany an'ilay toerana. Ilay vatosoa sarobidy dia izao maneho ny harena sarobidiny tombamidin'i Kristy izay tahaka ny volamena na fenina tao an-tsaha, ka ao amin'i Kristy, ao amin'i Jesosy no ahitana izay rehetra ilaintsika indrindra fa ny fiainana mandrakizay. Ahoana ary no fividianana an'io vatosoa sarobidy io? Ahoana ny fividianana an'ilay fiainana mandrakizay? Tsy amin'ny vola, tsy amin'ny harena, fa dia tsotra ihany amin'ny famerenana amin'ny Jesosy Kristy izay azy, averina amin'izay azy, sy ny fandraisana azy ho ao am-po amin'ny alalan'ny finoana. Mamerina amin'ny Kristy izay azy dia fandraisana azy ao am-po amin'ny alalan'ny finoana. Ny fahatelo dia izao, miara-miasa aminy, mitondra ny zioga ny firaisana amin'i Jesosy Kristy. Ary izany dia tonga satroboninahitra lehibe omeny Kristy antsika. Kristy ilay fanatim-panavotana, nilaozany any voninahitry ny lanitra, navelany hajany amam-boninahitra, fa nidina tetỳ ambony tany Jesosy, nalohan'i Jesosy ny sandan'ny harena rehetra ary noraisiny ny maha-olombelona antsika, ka nidina tetỳ amin'ny fiainana feno fahantrana sy feno fandavantena izy. Amin'ny alalan'ny fahasoavana an'i Kristy, amin'ny alalan'ny fahasoavana irery ihany no amatorana antsika hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahasoavana irery ihany koa no hanomezana antsika maimaim-poana ilay vatosoa sarobidy dia ny fiainana mandrakizay. Inona zany lay namidiny ilay lehilahy hividianana an'ilay vatosoa sarobidy? Tsy inona fa ny fahafoizan-tena tanteraka ho an'i Jesosy. Hitantsika ny tompo, hivavaka isika. Saotranao izay Jesosy tompo satria omenao maimaim-poana ny vatosoa, ho raisinay ampitiavana, hiainanay, hivelomanay amin'ny anaranao irery ihany. Amen.